Ora tombotsika amin'ny anaran'Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ry Tompo Zanahary mahatitra iza fa efa novelomina ka iza. Vavaka aloha sika. Saotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina noho ny fitiavanao sy ny famindramponao zay tianay, miazona anay, mampitoetra anay amin'ny finoana velona sy tsy miozongozona, mahatonga anay ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka omenao ny satroboninahitra fiainana. Manatrea zao fivorian'ny fifilan'ny fileovana Paris zao ianao Jesosy. Ianao no tompon'ny fifoazana, miteraka amin'ny fifoazana ary mamelona sy mampitombo zany ary mampaharitra an'izany amin'ny finoana velona. Ianao no ampianatra eto Fanahy Masina, ianao no amboly finoana velona, finoana mitombo, finoana maharitra hatramin'ny fahafatesana. Saotra Jesosy. Amen. Eny tompoko ny voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika mahazo ity fotoana ity, zay efa fotoana napetrasika tamin'i Jesosy sika dia nomeny antsika soamantsara zany amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izany dia misaotra ny pastory fitondra fileovana zay niara-niasa tamin'ny komitin'ny fifilina nandahatra izao programme izao ary nanolotra anay anjara. Misaotra koa ny presidentin'ny fifilina sy ny komitin'ny fifilina nandrindra sy nandamina ary nanolotra anay izao anjara izao ka dia mankasitraka tompoko amin'ny fiaraha-miasa, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia miroso avy hatrany amin'ny fampianarana ary sika. Ny lohateny moa zay nofidin'ny komitin'ny fifilina dia araka izay voasoratra ao amin'ny programa dia ny fitomboana sy ny faharetana amin'ny finoana. Ny fitomboana sy ny faharetana amin'ny finoana. Rehefa nidiniko tsara io lohateny io dia nahafinaritra ahy kokoa ny nametraka izao lohateny izao manaraka izao satria fifoazana moa no miatrika izao fampianarana izao. Ka dia ity no lohateny nomeko ny fampianarana zay mifandray amin'ny ambony eo ihany, tsy hafa akory. Ny fifoazana mitombo sy maharitra amin'ny finoana velona. Ny fifoazana mitombo sy maharitra amin'ny finoana velona. Io no lohateny ny fampianarana. Ny fidy andinin-tsoratra masina iray ihany aho isintomana izany lohateny izany dia ny Timoty faharoa toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Ny zany apôstôly Paoly hoe fantatro izay nioko, sy ny Romanina toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo, ny marina amin'ny finoana no velona. Isan'ny voambolana na andiny soratra masina nampiasain'ny Martin Luther tokoa io fantatro izay nioko io sy ho marina amin'ny finoana no velona io teo amin'ny reformationa sy ny fampianarana nataony. Inona moa no fikenresika, inona no objectif, ny but tratraritsika amin'ity fampianarana ity? Ny tanjony dia zao: ahatonga ny fifoazana hahafantatra tsara izay inoany. Io no voalohany. Araka ny tenin'ny Paoly teo, fantatro izay inoko, ka tsy miova amin'izany izy.
Ny faharoa dia hitombo sy haharitra amin'ny finoana mandra-pahafatiny ny fifoazana. Io ny fikendrena. Ny fifoazana ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Zany no fikendresika amin'izao fampianarana zao. Zany dia ankinan'ny maha-kristianantsika manontolo eto an-tany sy ho mandrakizay ity hoe sinoana ity. Satria raha vao resana fifoazana dia ny ao an-tsaintsika mandrakariva dia anjareo mpiandry zany, zareo mpiomana zany. Raha ny fiangonana Luterana Malagasy dia mametraka tsara fa ny vita batisa rehetra no fifoazana. Kristianina rehetra zany no fifoazana. Misy drafitra tsotsotra atolotra antsika amin'izao fampianarana zao zaraiko 8 izao fampianarana zao. Ny voalohany dia ny famaritana ny atao hoe finoana. Ny faharoa kosa dia ny loharano sy ny fototra iorenan'ny finoana. Ny fahatelo karazan'ny finoana. Ny fahaefatra fitamboana amin'ny finoana. Ny fahadimy ny fifoazana sy ny finoana. Ny fahaenina ny fahavalon'ny finoana. Ny fahafito ny vokatry ny finoana velona. Ary ny fahasivy ny faharetana hatramin'ny fahafatesany amin'ny finoana. Hiditra avy hatrany amin'ny famaritantsika, inona zany atao hoe finoana zany? Fa mahazatra antsika ny hoe ny teny greka hoe pistis. Io no nadika hoe finoana amin'ny teny gasy na fide na fides amin'ny teny latina. Ka ny dikany dia zao ny hoe ny fahatokiana sy ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Sindriana tsara ny amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ka amin'izany no hoe sifoazana mino na manana finoana dia ny sifoazana matoky an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Io zany no zavatra lehibe. Ny finoana koa dia ny fahatokena ny tenin'Andriamanitra, fahatokena ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahatokena ny famonjen'Andriamanitra, ny fahatokena ny famelan-keloka ao amin'Andriamanitra velona de Kristy Jesosy. Eny ny fahatokenao izany rehetra izany amin'ny fiainanao manontolo, io ny finoana. Ny mpandinika sasany kosa dia mihevitra fa ny finoana dia fanoavana sy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra, nalaina amin'ny Romana 1:1-5. Manoa, manaiky na fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izany ny fifoazana meno dia fifoazana manompo an'Andriamanitra, fifoazana manaiky an'Andriamanitra ary manao eny masina amin'Andriamanitra. Ny mpandinika sasany kosa dia mihevitra fa ny finoana dia fahalalana na fahafantarana an Jesosy na an'Andriamanitra, araka ny Timoty 2:1-2 ary firaisana aina amin'izany Jesosy zany. Ara-tsoratra masina dia mahazatra antsika ny Hebreo 1:1. Ny Hebreo 1:1 dia aisika tsara ny finoana dia ny fahatokenany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Amin'izany dia ny finoana dia tsy azo sarahina amin'ny fahatokena, fanantenana ny zavatra tsy hita, dia Andriamanitra tsy hita zany, fiainana mandrakizay zay tsy hita zany, matoky zany tsika na dia tsy hita azy. Tsy maintsy jerentsika ihany anefa na faritatsika ny atao hoe tsy finoana. Inona kosa ny tsy finoana? Ny tsy finoana dia fisalasalanany amin'Andriamanitra, tsy fahatokiana an'Andriamanitra, tsy fiankinana amin'Andriamanitra, eny fandavana mihitsy aza ny fisian'Andriamanitra. Martin Luther dia mampianatra fa ny loharanon'ny fahotana rehetra dia ny tsy finoana. Na ny fahotana ratsy indrindra dia ny tsy finoana. Ratsy daholo ny fahotana, fa ataon'ny Lutera hoe ratsy indrindra.
dia ny tsy finoana. Ina no antony? Io no loharano idiran'ny fahotanana nomboka tany amin'ny evany tsy finoana sy ny tsy fahatokena amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha izay ny amin'ny atao hoe finoana, maro ny anazavana zany finoana zany, kanefa fitinitsika satria ny fotoana voafetra ihany. Fa tsy maintsy jeresika kosa hoe inona ny teny hoe mino. Zay lazay ny teny grika hoe pisteo na croire. Misy hevitra maro koa andinian'ny mpandinika ny atao hoe mino, fa misy vitsivitsy zay tiako hosondriana satria matanjaka tsara. Ny voalohany dia ilazana hoe mahery, être solide izany olona mino zany, toy ny vatolampy eo amboniny ty vatolampy ty naoriko ny fiangonako. Zany hoe mahatanty na rivotra na hainandro na varatra na hatsiaka, être solide ny fifoazana mino. Être durable, io ndray ny dikany hoe mino, maharitra, tsy mandalo vetivety, tsy afanampo vetivety ny any fifoazana, fa tena maharitra. Hita zany amin'ny Deutéronome 7:7-8, Isaia 3:3-5. Être ferme, io koa milazana ny hoe mino. Mihidy, zany hoe tsisy afaka miditra ao anatin'ny fonao. Afa-sy Jesosy sy Andriamanitra velona ny teny ary zay avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ferme ianao fa tsy misokasokatra hoe misy olona mitarika ary fifoazana, ary fagagana, ary fanatranana dia misokatra ianao am'izay, fa ferme ianao fa ny an'i Jesosy irery no tafiditra. Zany no atao fifoazana mino. Être sûr, io koa ny dikany mino. Matoky, azo antoka tsara. Ka ny fifoazana mino dia tena matoky tsara an'Andriamanitra io. Azo antoka tsara, azo ny antoka tsara ny momba an'Andriamanitra. Ka tsy misy salasalany amin'izany. Être fidèle, io koa ny dikany mino. Tsy mivadika. Maro miovaova. Sasany indimy atao batisa, inenina atao batisa, marefa gagana ry indray dia atao batisa, fa tsy mivadika, matoky être fidèle. Satria Kristy nivady ny fiangonana dia tsy manana afa-tsy vady tokana izy. Fidélité sy azo sarahana amin'ny finoana na ny olona mino zany. Ka ny mpiandra na ny fifoazana na ny kristiana mino dia zao tsy mivadika amin'Andriamanitra izy. Être fidèle mandra-pahafatiny. Mahatoky, digne de confiance. Io ndray ny famaritana natao hoe mino. Ka mahatoky dia averin'i Jesosy matetika eo amin'ny fanoharana ry mpanompo tsara sady mahatoky. Ny olona iliditry ny lanitra koa dia apetraka hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ka ny fifoazana mino na manana finoana dia mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Digne de confiance, tsy mivadika izy. Azo ametraha ampitokisana izy amin'izay rehetra mission atao aminy na anorahana azy. Raha izay natao hoe finoana sy ny mino inona na izy ary no inoana. Jesosy ny ray ny fanahy masina na Andriamanitra zanaka ary fanahy masina no inoana. Ka izay voalaza ny fanekam-pinoantsika no anorenana zany finoana zany. Ary ny teniny ao no anovozasika izany fahalalana tsara an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina sy finoana azy zany. Misy fondation anefa zany finoana na inoana zany. Misy fototra iorenany. Misy pierre angulaire. Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Hoy ny Efesiana 4:7-10. Eo no anorenana ny finoana velona na ny olona mino matanjaka sy velona dia miorina amin'ny Jesosy maty sy nisangana tamaty. Io no atao hoe foi christocentrique ny finoana luterana. Zany miorina amin'ny Jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty irery ihany. Horesansika rehefa avy eo amin'ny Korintiana 2:2-2 raha tsy nasangana tamin'ny maty Kristy, foana ny torotenay, foana ny finoana reo. Sy zany fifanitsangana izy pasika raha teo ny andro. Arabaina fa nahazo pasika isika menakavy. Mametra-panontaniana rehefa Paul. Mampandiny tena ny fifoazana izy androany. Ao amin'ny Korintiana 2:7-5. Zao lazainy Paoly ao, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Ry fifoazany pari. Fleovana. Ataontsika manomboka aminay pastory zany.
nareo mpiano zany mpandray ny fanasany tompo hatramin'ny sekoly alahady mitoetra tsara am'izay inoana ve mahafantatra tsara an'izay inoana ve ary io indrindra no tena zavatra kenrena mba hitoerana tsara amin'ny finoana am'izao fampianarana izao. Ianao no mamaly na mitoetra ianao na tsia mijarako mamaly. Fizarana faharoa avy aiza kosa ny finoana zany hoe ny loharano sy ny fototra irenan'ny finoana marina sy ny finoana velona. Io ny fizarana faharoa fampianarantsika. Ny valiny tsotra dia zao Andriamanitra irery ny loharano sy fototra ary orenan'ny finoana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra koa ny finoana fa tsy avy amin'ny asan'olombelona. Efesiana toko faharoa ny 9:9. Avy amin'Andriamanitra. Vokatry ny asan'ny fanan'Andriamanitra mamboly izany finoana izany araka ny Korotianina voalohany toko faharoa 12 ny 9:7. Ny finoana dia ambolen'ny fanahy masina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Azany mahatonga ny Paoly apôstôly mampianatra amin'ny Romana toko 10 ny 7:10. Zahay haitsika tsara koa ny finoana dia avy amin'ny asa haitsika tsara ny toiny aleo mba hiteny anareo koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Avy amin'ny toroteny dia ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zany hoe amin'ny teny frantsay dia zao ny tenin'Andriamanitra na ny parole de Dieu est témoin de grâce. Zany hoe fiasam-pahasoavana ampiasai ny fanahy masina hambolena ny finoana. Araka zany ary fifoazana izay fifoazana tsy miaina na tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia zao aza mieritreritra hitombo amin'ny finoana na haritra amin'ny finoana na ho velona amin'ny finoana. Tsy maintsy mihinana an'izany isan'andro anao tahaka ny fihinanana sakafo eny mihoatra azy. Ary manana ny ivony sy ny lohany ary ny fo mamelona azy zany finoana zany dia Kristy nisangana tamin'ny maty. Hoy ny Korintana voalohany toko 10:4-4. Raha sy nasangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny torotenay foana ny finoanareo. Mbola mitoetra amin'ny fahotanareo ihany ianareo zany amin'ny fahafatesana. Noho izany ny loharan'ny finoantsika na ny ivony na ny lohany dia zao Jesosy nitsangana tamin'ny maty reriana. Fa raha esorina amin'ny finoana kristiana Jesosy nitsangana tamin'ny maty, tsy fivavahana kristiana izy. Fivavahana devoly izy. Raha esorina ao amin'ny Baiboly koa Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia boky tahaka ny boky tsotra hafa rehetra ny Baiboly. Fa io no mahavelona ny Baiboly. Io no ivony, io no fony, io no fototra, io no lohan'ny tena Baiboly marina. Ary azo amin'tinana azy ary. Araka an'izao toko 7:4 zay amaritany Martin Luther azy ho ivony finoana kristiana. No zany dia tsy ezaka ataosika mampitombo ny finoantsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Kanefa na izany na tsy zany dia ampiasaina avy an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ampitombo ny finoanao. Mety mahazo fahasalamana ianao vokatry ny vavaka natao. Mampitombo finoana zany. Maro ny sitranao filazantsara ny sotran'ny Jesosy ny zanany dia niny izy mba amin'ny ankonany. Mety ampiasain'Andriamanitra koa ny fahoriana hampitombo ny fianoana, ny fifaliana, ny fitahiana. Mety ao anatin'ny aretina ianao no mitolona mbavaka mafy dia mitombo ny finoana. Ka dia ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa hampitombo ny finoana. Ao am-po ny toeran'izany finoana zany, toy ny Romana toko 10:10, mitoetra ao am-po zany finoana zany. Ary sindrian'ny Paoly tsara ny Korintana faharoa toko 5:7 fa tsy fahitana no andehanantsika fa finoana. Tomasy raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia zao ny teny, tsy mino aho raha tsy. Ahoana izy Tomasy? Tsy mino aho raha tsy. Raha tsy hitako ny olatry ny nanomboana atehako eo amin'ny lany voan'ny tanako. Dia hoy Jesosy avy atenao Tomasy.
ate fety ny tananao neny Tomasy de nandoaly eny ny fahitana an Jesosy tokoa sy ny fisapana mety miteraka finoana ihany zany fa tsy de tena ankasitrahan Jesosy ary nitoizan Jesosy ny teniny tamy Tomasy satria nahita anao kanino kanefa zaho milaza aminao ry Tomasy sambatra izay tsy nahita nefa ahoana antoiny ahoana antoiny sambatra ianao zay tsy mahita maso an Jesosy fa ny masom-panahy anao mahita azy nefa mino ianao ary io ny fahasambaratsika ry havana na de tsy mahita an Jesosy azy sika mino azy sika karazany finoana maromaro ihany karazana finoana fa visivisy no tany saiko eto fizarana fahatelo zany karazany finoana misy natao hoe finoana ara-tantara amin'ny teny latina izy de hoe fides historica zany hoe fahalalana an Jesosy nateraka tao an-tranomby hoe zanaky Maria sy Josefa maty nitsangana tamy maty ho avy any tsara vela sy ny maty ara-tantara amolotra halan Jesosy io finoana amolotra io ity firenena ity Jesosy manaza ahy amin'inona amin'ny molony fa de toy izy sara fanfony lavitra fanfony kosa lavitra io natao hoe fides historica manontany anao ary fifoaizana inona ny karazany mpinoanao hitatsika any amin'ny farany mandeha ny tenitsikatrao de fides historica ty anaty Jesosy amolotra fotsiny izy ty mailaka an'io fifoazana io raha iteny Jesosy Jesosy avozy eo ah tena mifovy Jesosy eo mandrafoany tena mifovy tsy misaro zany sanatria toko ao ndray ny finoany devoly Jakoba toko faharoa ny 1:20 ny devoly koa mba mino ka mangovotra ary mahalala an'Andriamanitra ianao lay mason'Andriamanitra Marka toko 2:20 Luka toko 4:24 tsy ananany famonjeny zany tsy matoky an'Andriamanitra tsy miankina aminy tsy tia an'Andriamanitra izy ireo finoana reo raha mijanona am'ireo finoana roa reo dia tsy mahavozy reo misy ny finoana matanjaka tsy ho zay resika fa ny fotoana fohy finoana malemy finoana lehibe finoana velona finoana marary finoana reraka finoana maty rasy zay faran'izay Jakoba moa manindry an'io amin'ny Jakoba toko faharoa ny 2:20 ny finoana tsy misy asa izy de finoana ao anantoiny maty ho hitatsika hoe asa manao ahoana moa zany ho hitatsika rehefa avy eo Luka toko 2:20 ny 7:20 Romana toko 4:20 Romana toko 4:20 Maty toko 4:7 Maty toko 4:20 Maty toko 1:20 reo no misy ireo karazam-pinoana samy hafa reo tsy valapatra amin'ny karazany finoana sika fa be dehibe fa efatra ny fitomboana amin'ny finoana dia tafiditra nomboka hiditra amin'ny fonony fampianarana sika na de efa nanomboka am'izany azy zava-dehibe ny teo aloha ny fiten'Andriamanitra ao amin'io fitomboana amin'ny finoana satria ao anatin'ny mokle ao amin'ny lohatenitsika hoe ny fifoazana mitombo amin'ny finoana Tesaloniana 1 Tesaloniana 2 azafady toko 1:17 naran Jesosy tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo zay nohony aminareo ry rahalahy fa mahamendrika zany satria mitombo fatratra amin'ny finoana ianareo mitombo fantatra ny finoanareo zany mba fanireko amin'ny fileovan'ny Paris fifily mitombo fantatra ny finoan'ny fileovan'ny fifily amin'ny fileovana Paris azafady hitako zany amin'ny Korintena 2 toko 9:17 Joda toko 1:20 mitombo fantatra amin'ny finoana ity finoana ity ry havana de zavatra azy personifievana izy io toy ny olona tahaka ny olona tahaka ny zavatra velona ny finoana velona tokoa moa ka teraka izy mihinana izy velona izy miady izy mitombo izy maharitra hatramin'ny fahafatesana izy reo no dingan'ny finoana rehefa mitombo izy tsy maintsy ateraka izy tsy maintsy mihinana izy mivelona izy miasa izy miady izy mitombo izy maharitra izy eny hatramin'ny fahafatesana azy
avy aza ny fahaterahana ny fahaterahana efa voalazantsika teo fa ny Andriamanitra ny alalan'ny fanahy no miteraka anazy amin'ny tenin'Andriamanitra ka ny firaisanao am' Jesosy na firaisana amin'Andriamanitra no mampitombo azy. Martin Luther dia miteny izao hoe zay toerana misy ny finoana dia misy an'i Jesosy sy ny fiainana mandrakizay. Zany hoe raha ao am-po Jesosy ao am-po ny finoana dia ao am-po Jesosy. Ka zay manana an' Jesosy ao am-pony sy ny fanahy masina ao am-pony dia mitombo izy. Io no fitomboana amin'ny finoana. Fa raha misaraka amiko ianareo Jesosy dia ahoana ny toyny? Tsy mahay manao na inona na inona. Mahay manao na inona na inona hoe ampitomboiko ny finoako nefa ianao tsy miaraka amin'ny Jesosy. Raha tsy miaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro ianao fa eny mety hitory ny tenin'Andriamanitra ianao mety mamaky ianao fa tsy miaina azy. Mpitaribato Ilambava. vilambava dia tena aza manantenana amin'ny finoana eo. Tena miaina sy manoa ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary voalaza antsika teo hoe manana fondation ny finoana mitombo de Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ny mpianatra dia nangataka indrindra mba hitomboany ity finoana ity satria tena ilaina. Amin'ny Luka 7:15 dia nangataka ny mpianatra hoe Jesosy tompo ampitomboy ny finoanay. Tena tsara io finoana mitombo, sy mba statique, sy mba stagnation ny finoana fa mitombo, na mitombo na miempo. Sisy vitesse anelanelany ny an'ny finoana. Any na aloha eo amin'ny antonontonony eo foana amin'ny finoako hoe roa ihany na mitombo na miena. Zay mitombo dia velona, fa zay miena kosa nefa rano dia maty. Asany ianao mitombo sa miena sa manana anaranao velona kanjo Maty ihany. maty ihany sanatria zany finoana tsy miankina amin'ny fahagagana sy ny valim-bavaka sy ny fitahiana am'izao fiainana izao ihany. Sasany moa rehefa tsy mahita sy mahazo valim-bavaka na tsy azo nangatahana dia aleo elana ity luterana ity fa ngamba tsisy azy. Dia hoy izy fiangonana raha vavy zandry togava aty aminay aty fa manisaka tokoa nambaravaranay tapitra ny fahantrano vola be velilainao. Ao amin'ny Facebook moa dia hitako hoe ataovy amen, cliqueo amen dia tonga aminao 1 million androany. Dia zao hoe mba finoana hafahafa zany. Ary dia misy tokoa kristiana miclique an'ilay amen mba azo 1 million. Zany no atao finoana sandoka. Faux miracle. Zay fahagagana sandoka kila zany Jesosy amin'ny Matthieu 24:24 hoe ho avy Satana amin'ny fahagagana lehibe ka hatramin'ny olom-boafidy aza dia Ho fitaka. ho fitahiny. Ilaina ny fahagagana, ilaina ny valim-bavaka, ilaina ny fitahiana, tena marina zany. Fa sy zany no anorenako ny finoako, fa no anorenako ny finoako dia fantatro tsara fa velona ny mpanavotra le Kristy Jesosy mitsangana tamin'ny maty. Ao anatiko zany. Dia hoy Jesosy ka sa alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ahoana ny toyny? Anampy anareo zany rehetra zany. Anampy anao ny fahagagana, ny valim-bavaka, ny fitahiana, ny lanitra omeny anao ny io hoe fa ny amin'ny fiangonana zanozandro ny mafana fo ankehitriny sady mandihy sangana mitefaka mipetraka aleloia io. Dia zao togava aty aminay tsisy fibebahana, tsisy finoana, tsisy firaisana amin'ny Jesosy. Togava aminay aty fa sitrany ianao, togava aminay aty fa volany ilainao, togava aminay aty fa anga aminareo ao misy an'io, tsisy an'io aminareo. Ao amin'ny Jesosy nitsangana amin'ny maty misy an'io. Fa ankoatran'izay fahagagana sandoka, faux miracle, fanasitranana sandoka, pseudo guérison avy amin'ny Satana. Ny mampitombo ny finoana dia ny finoana miasa. Tsy miasa mampitombo finoana tandremana fa ny olona mino dia miasa. Ahoana ny lazany Jesosy azy? Zay mino ahy dia toy izy nareo fa hain'ny mpiandry loatra ty. Ataoko no ataony koa. Miasa ataoko no ataony koa. Ny finoana velona dia miara-miasa aminao Jesosy satria isika teo zay toerana misy finoana misy an'iza? Misy an'i Jesosy. Misy an'i Jesosy ka ianao miasa eto dia olona manana an'i Jesosy ianao dia miara-miasa aminao Jesosy, miara-miasa aminao ny fanahy masina dia mitombo ny finoanao. Fa izao misy ny olona miasa tsy misy finoana amin'ny fiangonana. Mpiandry miasa tsisy finoana.
Efa raha ohatra resika matetika moa ty mpiandry milazainy mamaniny lava ty hoe nisy mpiandry anankiray namoko voky misy voka satana amin'ny anaran'i Jesosy, voka satana amin'ny anaran'i Jesosy. Io i Jesosy mibisibisika amin'ny mamy. Io mpiandry io a efa 20 taona na mpiandry ino zay tsy mbola ary niara-niasa tamin'io ana indray mandeha aza. Mampalahelo a? Mampangororo zany to. Ary miteraka fanatisma zany raha mazoto be anao nefa sisy Jesosy de mafanafoy anao. De miteraka orgueil spirituel mirehareha ara-panahy. Fa mahavita. Ary verina fa izany ny ankinan'ny famonjena tsy asa ataonao no mahavonjy anao fa ny finoanao no mahavonjy anao. Tandremo zany ro fifoazana. Rehefa miasa aleo miaraka amin'ny Jesosy. Aleo miaraka amin'ny fanahy masina. Fadimy. Ny fifoazana sy ny finoana. Ity angamba tena tandrefantsika ho. Ny fifoazana ry havana de zao e. Sy ny finoan'ny fifoazana pneumatologique, réveil pneumatologique amin'ny teny frantsay, amin'ny teny teknika. Inona dikan'izany? Tena ny fanan'Andriamanitra mihitsy no mamoha azy. Ny fanan'Andriamanitra no mamboly finoana ao anatiny. Ny fanan'Andriamanitra no mitarika azy sy manafery azy amin'ny asa rehetra izay ataony fa tsy irairaina fotsiny sanatria ny vava. Satria ny fanan'Andriamanitra io no mamboly finoana isika teo. Ny fanan'Andriamanitra no mitondra an' Jesosy nitsangana tamin'ny maty ao anatsika araka ny Romana 5:1-12 hoe raha ny fanahy ilay nanangana ny Kristy tamin'ny maty mitoetra ao anatinareo dia zany fanahy zany no anangana ny tenanareo mety maty. Tena sangany amin'ny maty. Ka noho izany dia ny olona mino na ny fifoazana mino manana finoana dia fifoazana tariny fanahy masina nitsangana tamin'ny maty. Averintsika angamba eo. Ny fifoazana mino dia fifoazana tariny fanahy masina sy nitsangana amin'ny maty. Tsy rasy a? Ary io ny famaritany toby lehibe ankaramalaza ny atao fifoazana, asan'ny fanahy masina miorona amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ihany anefa tenin'Andriamanitra efa mahazatra antsika nefa Efesiana 5:4-12. Aleo tenentsika ihany iny amin'ny atao hoe famaritana ny fifoazana. Ahoana ny Efesiana 5:4-12? Koa mifoazy ianareo zay matory misangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ny fifoazana ny famaritana zay gero izy amin'ny teny grika dia zao fialana amin'ny torimasom-pahotana ka fifondrana amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy na amin'ny fifoazana amin'ny Kristy Jesosy na fialana amin'ny fahafatesana fifondrana ao amin'ny fiainana ao amin'ny Jesosy. Io no fifoazana. Misy reto zavatra reto tena tsy azo sarana amin'ny fiainan'ny fifoazana. Aleko mba fitinina aminareo reto dia tena mamy fifoazana reto zavatra reto asa ianao mpiainao reto. Voalohany dia amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tsy zay ve mpiandry rehefa vita ny teny fampibebahana? Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tian'ny mpiandry io sady tsara. Ny faharoa dia mitory ny tenin'Andriamanitra. Ny miankina tanteraka amin'ny fanan'Andriamanitra avy afanahy eo sak'izay miesika avy afanahy eo. Ny fampibebahana, atao zay fampibebahana zao, angamba raha na sakafo izy io dia efa leo angamba sika hoe fampibebahana zao ry havana, mibebaha ry havana, mibebaha. Tsy azo sarana amin'ny fifoazana io. Misy zavatra tsy azo sarana amin'ny fifoazana koa dia ny etika kristianina masina sy velona ary marina, ny fitondran-tena masina. Ekeny fifoazana avy amin'ny filalaovana fahotana? Tsy ekeny mampiavaka ny fifoazana ny fahamasina mpitondran-tena. Ary raha misy mpiandry rasy fitondran-tena dia ataony fiangonana ahoana izy? Anarina, raha tsy miova dia atsahatra. Satria tsy mizara Jesosy tsony izy fa hitazotazona lohan'olona eo izy ka rehefa inona no zarainy eo? Izara-devona eo. Fanahy rasy eo, fampeterasy zao na rehefa nanasitrana izy zao.
lay malary teo isara endrika zay io tsy manana vola fosy na volamena fa ahorany toyny Zay anananay nomena ihany. zay anananay nomena ianao inona io ananana io Jesosy. amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mitsangana ianao ary io koa no fiazana no herinao heriny finoanao io ianao manana Jesosy babon Jesosy fananan Jesosy tanteraka mahafinaritra angezandry aviny fa tsy amolotra de ny asa fampaherezana sy ny dinika moa manaraka eo ireo rehetra reo anefa tsy tanteraka maro ny asan'ny fifazana fa mifitiniko am'ireo tsy tanteraka raha tsy ao ny finoana mailakeriny mpiandry teny an'ity vakiteny ity marika toko 5 zafady fa tsy manambany mpiandry na mamely mpiandry fa za koa mpiandry marika toko 5 ny andininy fa 7 iarahantsika mirediny io izao famantarana izao no anareo manohy azy izao famantarana izao no Zao famantarana izao no anaraka izay mihina. toy izy Fa de mini amin'ny anarako izy. toy izy Teny izay tsy mbola hainy. toy izy Rany izy. Ary na de misotro zava-mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy. toy izy io ihany Tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ireny. toy izy Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy de nampikarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa de lasaka nitoroteny eny tontolo eny ary ny tompo niara-miasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. saotra tompoko saotra to hanaraka izay mino ny famantarana izao no hanaraka izay tsy misy azony amin'ny fifoazana ataona ny kristianina na tanora na sekulalady na izy indrindra ho antsika tsisy zavatra azonao atao eo raha tsy ao ny finoana hanaraka izay mino de ianao zay mino zany maro samihafa izy eo moka de minia na sitrany teny tsy fantatra ndray mena rano sy ny sisa tandremo aza misotro zava-mahafaty eny sao de anao arabaka teny amin'io ianao fa nidikany hoe sotro zava-mahafaty na iza mikendry amono anao na sinay na fantatra io na tsy fantatra Jesosy noarinao amin'ny fiainanao fa tsy hoe io poison de tonga de sy na de sotro zava-mahafaty aza tsy mampanino anazy zany mitandrema reo no atao fifoazana sy ny finoana velona ao anatiny ka dia mahafindra tendrombohitra zany finoana fifoazana zany fahavaliny finoana fahenina fizarana fahenina inona fahavaliny finoana ty ataosika aingany ty satria sy dia misy zavatra lava ity ny voalohany teny devoly liko toko 2:23 Jesosy nampitandrina ny Petera ry Simona ino satana mikororokanao tahaka ny fikororokan'ny vary nefa izaho iaro ny finoanao mba tsy ho levona tena tiandevona te hamono ny finoanao satana riavana indrindra rehefa mijoro ianao de tena miomana tsy hoe mampitahatra milaza am'izany fa ny mpiandry dia miaramila tsara an'iza Jesosy Kristy. Miaramila tsara an Jesosy ianao vonona iady ianao ka fa tsy hoe miaramila de tsy ady ka ataotra andevola miady ianao ny olona tsy mihinana ny tenin'Andriamanitra de mamorona fahavalo an'ny tenany ny fifoazana tsy ampivavaka de idirany fakapanahy mivavaha mandrakativa mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy ny mpiandry ka manao ny asa de tsy miara-miasa aminy Jesosy dia levona ny finoana matin'ny finoana Jakoba toko 2:9 ny finoana miorina fagagana sy fanasitranana sandoka sy ny fitahian'ny tany fotsiny fa tsy miankina amin'ny Jesosy dia mamorona fahavalo an'ny tenany zany ny fiaiahena zao fiainana zao voagezan'ny fiainana zao fahoriana zao fiaiahena zao fiainana zao ny fahoriana ny olana samihafa dia matin'ny finoana tahaka an'ilay mivoana fafy noarin'i Jesosy le teny amin'ny tany misy tsilo moa le fanoarana voana fafy Jesosy dia voageza teo dia tsy nahavanina izy neny izy tsy nahavano tsy nahavanimbo izy misy olona koa lasa fahavalo ny akonana raha zentilisa na tsy miorina tsara ny olona manodidina ary nisan'ny fahavalo rasy akoatra ny devoly dia ny fahotana io fahavalon'ny finoana mamono finoana ity mpandinika anankiray de mihevitra ny finoana ho toy ny hafa ny finoana ho toy ny hafa fa ny fahotana kosa toy ny rano de raha misy afo miredareda eo ho anareo vehivavy na ho an'ny olona maha mikarakara sakafo de mahafantatra an'izany tsara Madagasikara moa ny tena ahitana an'ity raha mahandro amin'ny charbon na kitay kefa mirehitra tsara le charbon de tondranao afo io
mbola mirehetra ve le afo masaka ve ny sakafo tsy masaka maty de tondrahanao afo isan'andro amin'ny fahotana ve finoanao de ilazanao hoe za manampinoana fa inona kosa no solika mampirehitra ny finoana io ny tenin'Andriamanitra ny fiainam-bavaka ny firaisanao am' Jesosy zany no toy ny solika mampiredareda ny finoana zany ny amitra daholo ny olona raha ny teny Jesosy zay zay mihinana nofoky sy misotro ny rakiny manana fiainana manak'izay de niala ny olona de nitodika tamin'ny mpianatra Jesosy zao na toko fahinany diny fito ambenipolo ianareo koa va mba de iala hoy Jesosy ahoana ny valitenin'ny Petera na afinatra ny valitenin'ny Petera mba teneno ery mpiandro namana azafady ankany amin'iza moa zay ande ho aiza moa Jesosy ny fifilina fileovan'ny Paris ande ho aiza manoloana ny Covid resantsika rehefa aveo fifoazana sy ny Covid ho aiza ao am' Jesosy sika ry fifoazana namana raha lasana ba ao tsika ankany amin'izy zay Jesosy eo aminao zay na velona zahay na maty zay Kristy no antony avelomako ary ny fahafatesany mazoko tombony ny apôstôly Paoly tsika tsy mba naman'izay miemitra ny Hebreo toko 7:7 eo sika miditra ny fifoazana ny finoan'ny fifoazana miatrika ny Covid-19 inona no atao ny fifoazana ny finoan'ny fifoazana miatrika ny Covid-19 volaza teo fa izao fanamantarana zao no anaraka zay mino ametra tanana amin'ny marazy dia sitrana ireny no sitrana ireny kanefa zao rehefa misy olona ka pozitiva eo azao ny fepetra fa sao de mafanafo fa za tsy ninara Jesosy avy Nazareta de hidrary amin'ny forme grave ery anao amoka de amin'esa metra tanana de anao zao ve na mpiandro zao anao misy afo miredaredy io de miplonge ao anao tahaka ny sadraka sy metraka arabe trigo afa be ny finao tonga de miplonge ao anaty afo anao velona anao sa maty aza mba manao an'izany hoe io vavan'ny leona de za izy manaka ny finoan'ny Daniela de plonge ao ianao reo moa ny olona modeliny be finoana fa fanomezana koa zany finoana mahanaovana fahagagana zany ny anjaratsika fifoazana de mandoalika mivavaka masitrana ve ny a distance sy masitrana masitrana Jesosy misy ilay kapiteny anankiray narariny zany efa maty ara de hoy io ilay kapiteny tsy menika idiranao amin'ny tafitranoko fa ahoana ozy mitenena iray monja mitenena ihany de ho sitrana anankizy lahako de ny valiny nataony Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka zany ao ry mpiandro eo tsy voatery anao hitafo misy mpiandro zay miteny hoe raha za mamoaka de minesoko afaka ny varavarana io zay resiny ny Covid tsara ireny eo Covid tsara misy ny feoko aza manao fanatisy ohatry zany ry mpiandry fa na de mbola tsy mangataka azy ianareo hoy Jesosy de efa fantatry mirainareo ray an-danitra fa tokony ho anareo zany ao am baiboly ve zany sasy ao tena ao raro zany na moka de mineo anatin'ny fonao ao azy ianao ametra tanana anatin'ny fonao azy ianao masitrana zany raha atao amin'ny finoana lay vehivavy anankiray moa de mba nandady le vehivavy nanjoko nikasika ny lamany Jesosy teny izy rehefa voakasika eo izy dia sitrana tena sitrana azo lazaina distance koa zany tsy mikasika ny tenany Jesosy akory izy ry havana tsy ninao mikasika lay présence fizikanao raha mbola izay anao de enao no heverinao manao ny asa fa Jesosy no iraha ho izy mamaneny lava zay hoe raha misy ny mora iangavina de Jesosy hoe ianao zao raha hatramy zazakely roa taona mivavaka Jesosy atahizy sakafonay tonga ve Jesosy sa tsy tonga tahiny hatramy zazakely miangavy any Jesosy io raha za aloha de tsy manaiky raha bakeo ny zaza telo taona ity baibaiko anahy eo eso mora fo indrindra ny Jesosy tsika ry havana e raha miatrika ny Covid ianao mila finoana velona sy matanjaka miaina amin'ny tenin'Andriamanitra miaina amin'ny vavaka mifady ny ota miray aina amin'ny Jesosy ianao mandoa le amin'ny tranonao mangingina zay nataony Jesosy amin'ny vavaka ianareo dia amin'ny trano mangingina de ny rainareo mangingina no miaina anareo amin'ny rainareo zay any an-danitra
miaina ny rainareo zany an-danitra misy olona avy manatrika anao am'zany tsisy olona anao rereo ataovy zany amin'ny marary rehetra na izy ataovy ny famoana de minia na alavitra nakaiky io moa discuter ny fifoazana fa ny FLM am'izao fa miteny an'izay ny baiko azosika zao hoe avoa de mena ampiasao ny fifoazatsika mafinaritra inona kay mafifoazana ny fifoazana mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina eo ambany fitarian'i Jesosy miaina amin'ny fiainam-bavaka mifady ny fahatana rehetra de tonga Jesosy mamaly ny vavakao réseaux sociaux mampiemitra sy mampitombo finoana tandremo ry fifoazana misy zavatra tsara sy zavatra ratsy ataoko teny tokana fotsiny io raha misy mandavo ny fifoazana maro am'izao fotoana zao de ny Facebook sy ny réseaux sociaux maro ny lavo satria ny fahotana rehetrarehetra ao de atao amin'ny efitra manginginao izy rery tsisy mahita ndray mandeha nisy zaza sy ny dadany tsy nisy ny hoanina dea lasa ny dadany ny antso le sokalahady zanany hoe andao anaka akavaritsika fa zaho misopotra ianao hoe tokotany ka raha misy mahita de tenenao hoe misy mahita dada dia niakatra ny rainy naka an'le vary ao anatin'ny sopotry ny olona tany Madagasikara ny tantarany miseho voatafakatra ny dadany de tsaroan'le sokalahady lay fampianarana eo Andriamanitra de mahitanao Jesosy de mahitanao na miafina anao anaty ranomasina anao naiza ianao dada izy le sokalahady misy mahita dada de nijereny dada iza misy mahita de nijereny dada ny lalana mahita tsara tsisy olona eo anaka e mbola napiditra vary le nangaratra tenindray le zany eny dada misy mahita iza mahita eo anaka Jesosy mahita dada nitomany lay mpiandro le rangahy niala teo izy ka tandremona miafina samy rery ary anao ny tenin'Andriamanitra ry mpiandra sy ny kristianina nozy ireo maty tanteraka ny finoanao raha ny zavatra maloto ao anatin'ny réseaux sociaux zay sy azo sika ialana fa misy mampitombo finoana koa ao feno fampianarana soratra masina aveo asa sy feno tena feno taloha sika mbola mitady radio mbola mamadibadika vao mahita tenin'Andriamanitra fa am'izao vao manokatra anao raha ny mpiandro rehetra eran'izao tontolo zao ve no nanao publication na de tenin'Andriamanitra anankiray fosiny aza amanalina manesiny maro ny tenin'Andriamanitra miraraka amin'ny Facebook mampiorona sy mampandova lanitra olona maro réseaux sociaux ampiasao zany misy amitsika ny manao isan'andro mahafinaritra isaorana Jesosy zany zay tsy voninanao sy terena satria ndraindray koa mety tsy alezy izy mahita an'leo zavatra sy sary reo tsy terena zany fa isika de mampiasa ny réseaux sociaux mba hizarana an Jesosy irery any vokatry ny finoana velona maranatsika mialohan'ny farany vokatry ny finoana velona hoy Martin Luther ny finoana no andraisana ny fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra andraisana ny fahasoavana andraisana ny famelan-keloka raha te handray ny soavy amin'Andriamanitra ianao zany dia mila miorina tsara amin'ny finoana hoy ihany Lutera zay toerana misy ny finoana no misy an'i Jesosy sy ny fiainana mandrakizay raha ao anatinao ny finoana ao anatinao ny fiainana mandrakizay sy Jesosy Kristy no velona atao anatiko ny apôstôly Paoly Galatiana 2:1-2 zany no mahavonjy zany finoana zany ho Marka 9:10 haitsika loatra zay miendry atao batisa novonzena hamarinina maimaim-pona amin'ny finoantsika marina ianao ry fifoazana ary tsy misy fanameloana anao ny Romana 2:20 satria mino ianao Romana 2:5 hamasinina noho ny finoana ny mino asan'ny apôstôly 2:9 ny finoana dia mahavelona hoy ny Romana 2:9 ny marina amin'ny finoana no velona mampahery manafaka amin'ny fahotana ny fahatezerin'Andriamanitra ny lalàna manafaka amin'ny fahafatesana manafaka amin'ny elo manafaka amin'ny devoly manafaka amin'ny herin'izao tontolo zao maro ny vokatry ny finoana tsy ho aritanysaitsika eto fa santionany any reto raha te hanana an'ireo ianao de miorena tsara amin'ny finoana avy tana fagagana zany finoana zany matitoko 7:20 miteraka voatsara zany ny azo tsara hoe Jesosy mamoa voa tsara zany ny olona manana finoana dia
manampitiavana miteraka fitiavana agape. Timoty voalohany toko faefatra ny andiny faharoa ambin'ny folo. Iny raha te azo valimbavaka ianao dia tsy maintsy manana finoana. Marka toko faraky ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby roapolo. Vavaka tao amin'ny finoana dia mivaly zany. Ny finoananao azanao mandray an Jesosy. Ny finoananao azanao manaiky fampanota. Ny finoana dia ny vavaka tao amin'ny finoana dia manasitrana ny marary. Amin'ny mampiandry anao dia ahorona tsara amin'izany. Jakoba toko fahadimy ny fahadimy ambin'ny folo. Ny finoana no aizana manavaka ny tena Andriamanitra marina sy ny sandoka rehetra. Ny finoana no aizana manavaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapony devoly. Ny finoana mampandova fiainana mandrakizay hoan'izao na toko fahatelo ambin'ny dimy faina ambin'ny folo. Haitsika zany. Sisy azahoanao sitraka avy amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Raha teo akasitran'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Finoana zany. Hebreo 1:1 azahoanao mandresy izao tontolo zao sy ny fahavalo rehetra. Zao no voalohany. Toko fahadimy ny andiny faefatra. Mampandroso anao. Zany finoana zany. Filipiana toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Ary miteraka fifaliana. Fahalalandava ny olona manana finoana fa tsy miketroketron-davaka zitina, sarotonyrotiny, fa feno fifaliana sy fiadanana ao anatin'ny olona manana finoana. Misy olona visivisy reto tanisaitsika olona malaza ny finoana. Ao ry Abraham, ao ry Daniela nalazaisika teo, ao ry Rasalama, ao ry Sadraka sy Mesaka ry Abedinego, ary ny apôstôly 12. Taiza moa ny afaran'ny apôstôly 12? Maty? Maty martyra avokoa na martyra mena na martyra fotsy. Martyra fotsy mena moa dia maty ny tapahin-dosy, maty na mpizaliana, fa ny maty martyra fotsy dia maty ao anatin'ny fanenjehana. Fa izao, izay velomako ankehitriny hoy ny apôstôly Paoly. Dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Izany hoe ny androm-piainako sisa dia velomako amin'ny finoana any Jesosy. Galatiana toko faharoa ny andiny faharoapolo. Velona mandrakizay ny olona mino. Ka ho tahaka an'ireo olona malaza ireo amin'ny finoana iresika tonga hatramin'ny fahafatesana. Inona no mampaharitra ny finoana? Fizarana fahasivy farany. Faharetana hatramin'ny fahafatesana amin'ny finoana. Paoly amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ambin'ny folo ny andiny faharoa amby roapolo. Nampianatra fa nampahery ny fanahy ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady milaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kolosiana toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy olona sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazana tsara. Kolosiana toko faharoa andiny fahafito koa misy an'izany. Maharitra amin'ny finoana hoe ny olona mahalala tsara an Jesosy, mahafantatra sahiran'izay inoany, io no maharitra. Olona miaina amin'ny tenan'Andriamanitra sy ny vavaka, ny fitondrantena marina, miray aina amin'ny fanahy-masina sy Jesosy, io no maharitra. Ny finoana voasedra amin'ny fahoriana sy ny ady samihafa, io no maharitra. Hoy Jakoba toko voalohany andiny fahatelo. Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Zahan-toetra tahaka ny volamena dorana. Hoy Petera voalohany toko voalohany andiny fahafito. Mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoana izay tsara lavitra ny volamena mety ho simba. Diovina na fahoriana, na ady, na olana, na inona ady atrehanao dia zahan-toetra sy diovina amin'izany ianao ka fonina voadio sy voasedra ny finoanao. Miady, ny olona miady tsara ny finoana no maharitra ny finoana. Timoty voalohany toko fahaenina andiny faharoa amby roapolo. Miady, fifoazana miady ary mandresy noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Romana toko fahavalo ny andiny fahafito amby telopolo. Manoatra noho ny mpandresy satria manana Jesosy. Misy mihevitra fa ny fitahiana sy ny fahombiazana sy ny valimbavaka ihany no mampaharitra ny olona amin'ny finoana za mahazo zany. Tsy marina zany. Romana toko fahadimy ny andiny fahatelo. Ny fahoriana mahatonga faharetana hoy ny apôstôly Paoly. Mahatonga fahasaramana avao zahan-toetra, mahatonga fanantenana. Ary raha am'izao fiainana izao ihany anantenanao an Jesosy, hoy Paoly dia mahantra indrindra ny olona rehetra ianao. Korintena voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo. Fa aoka ianao ho maharitra hatramin'ny fahafatesana. Ny olona maharitra
hatramin'ny fahafatesana hoy ny apokalipsy 4:10 de zao tokana ihany ny tenin'ny olona mahatra hatramin'ny farany na velona aho na maty aho de aminao aho Jesosy na salama aho na marary aho eo aminao aho Jesosy na ory aho na manan-karena aho eo aminao aho Jesosy na inona am'izao zavatra rehetra zao hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9:9 iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahantrano sa misara sa loza sa sabatra eny hatramin'ny fahafatesana aza tsy mahasaraka ny fifoazana fileovana Paris zany fa mahatoky hatramin'ny fahafatesana izy ka mahazo ny sari-boninahitra ny fiainana ny fahamaritana ny hoe mino isika tamin'ny voalohany na ny finoana de mahatoky ary io ny voambola naveriny Jesosy raha hiditry ny lanitra anao ry mpanompo tsara sady mahatoky io le hoe mino pistis sy le pisteo mandova lanitra mahatoky de ianao zany vonahitra ny Andriamanitra ray zanaka fanamasina zay fahaza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay vavaka sika saotra Jesosy noho ny fampianarana saotra ny teninao ianao noho ny teny fanahy masina dia isaorana anao zany ka tonga ny fifoazanao mahatoky hatramin'ny fahafatesana fifoazana velona fifoazana mahazaka sy mahatantiny ady fifoazana voasedra sy voadio tahaka ny volamena fa sy voafitaky ny fanontona ny zavatra sandoka rehetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka omenao sari-boninahitra fiainana saotra tompo amen saotra betsaka pastora tamin'ny fampianarana izay nentinao fa tena nazava tokoa ary misy hotsakotsakoana sy ho raisiny mpiandry rehetrarehetra eto amin'ny fileovana parika misaotra betsaka tompoko Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny pastora ombanao amin'ny asa izay sahaninao ary ombanao koa amin'ny ankonanao manontolo anomenao fahasalamana feno ary hitahinao mandrakarivo misaotra tompoko kiditra amin'ny fanontaniana isika ka izay manana fanontaniana na zavatra remarika isan-karazany dia mandroso tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba indrindra pastora fanontaniana azafady mikasika ny ozy pastora teo hoe ny devoly koa mba manana finoana de mahalala an Jesosy izy hoy pastora ny fanontaniako de hoe fahalalana ve izy io sa fahafantarana de azon'ny pastora azavaina ve ny nuance entre ny fahalalana sy ny fahafantarana misaotra tompoko. Ny finoany devoly ny voalohany aloha raha ny teny fototra de efa tsy mitovy ny ray a fides historika ny ray a izay ny devoly finoana ara-tantara mahalala ny tantara fa tsy mahafantatra mahalala ny tantaran Jesosy io hoe milay mason'Andriamanitra io a fantany io araka vorazantsika teo hoe teraka tao an-tranombe zanaky Josefa sy Maria sy ny sisa fahalalana fotsiny amin'ny molotra zany amin'ny saina zany savoir ny intelligence no miasa sy avy amin'ny fanan'Andriamanitra fa ny mahafantatra na connaître dia asan'ny fanahy masina mamboly le fantatro zay noko amin'ny Timotiny razasika teo ambolena ao anaty ary sy vitany hoe fahalalany saina fotsiny io fa mitoetra ao anatiny fo ary misy communion de vie lay fantatro ka raha ianao manao hoe mahafantatra an Jesosy de midikan'izay miray aina am Jesosy fa raha ianao manao fides historika dia ny intelligencenao fotsiny de misy sangisanginay mpandinika teolojia hoe ny finoanao ranga finoanao amin'ny tendanao miakatra fotsiny a asa azonareo le finoana amin'ny tendanao miakatra fotsiny non tsy active zany Ambava ay mandeha tsara feo renana ambava fotsiny zany any devoly zany amin'ny saina fotsiny io ny différence nylay finoan'ny devoly ary raha ny tena marina sy tokony atao hoe finoana aza no ilazanan'io fa mahalala an Jesosy izy
fa voasoratra amin'ny baiboly moa izy a dia tsy azosika ialana zay teny hoe ny devoly koa mba mino ka mangovotra matahotra ary tsy tia an Jesosy izy tsy mino azy izy raha ny tena marina raha ilay fidesy no ka tsy ilay fidesy na ilay pistis no ananany devoly zay zany fanavana azy. Saotra toko. Saotra toko. Mirahaba indrindra ray aman-dreny. Arahaba anao katekista fara Bruxelles zany. Ny amin'ny fampianarana fa mampahery mahafinaritra be le hoe raha misy olona azo irahana mora irahana indrindra dia Jesosy pampahotsa fo be mieritreritra azy mampitomany fa ny zavatra mba manery ny foko pastora amin'izao efa niresaka le hoe le Covid sy anona ihany dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha mijery tao amin'ny testamenta taloha tsika dia ao ny sabatra rehefa Andriamanitra masina azy izay tsy manana marimaritra iraisana amin'ny fahotana, ao ny sabatra, ao ny mosary ary ny rety mandringana. Dia manery ny fony hoe mba mangataka amin'ny Jesosy hoe mba ho delien'Andriamanitra ny vavany mpitondra na ny firenena tia eran'izao tontolo izao na ny any amintsika izany koa moa ao anatin'izao tontolo izao mba hitodika amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy mba andolian'ny mpiandry andolian'ny fifoazana mba hanasitrana tany Andriamanitra. Misaotra indrindra Tompo. Eny Tompo fanentanana moa zay misaotra indrindra madame Fara. Indray azatra madame Fara ny katekista Fara mety daholo fa dia fahazarana moa zany. Io tokoa no misiona ny fifoazana e. Mivavaka sika. Ho anay aty moa dia manao cellule de prière zay isaky ny alahady amin'ny 8. Dia tena mivavaka ho an'ny mpitondra, ho an'ny firenena. Eran'izao tontolo izao ankoatran'ny malagasy. Mba tena ho babon'i Jesosy aloha voalohany. Handreseny sy hanafana amin'ity Covid aty. Io moa dia maro ny fanontaniana amin'ny Covid fa tsy velatra amin'io fa besaka loatra ny commentaire fa tsy hitantsony izay ho raisina. Fa izay raisiko dia ity ihany e. Na eo Covid na tsy eo Covid. Rehefa manana an Jesosy ny sangana tamaty aho dia ampy ahy izay. Sanatria misy matin'ny Covid. Tsy hoe tsy nino, misy ny sasany hoe avy amin'ny devoly io, ka noho izany izay maty ry dia maty ny devoly. Non. Tsy marina. Tsy d'accord amin'izay aho. Fa ny maty angeka sy problème an'Andriamanitra fa isika olombelona ange marary amin'io e. Fa ny mino maty angeka moa dia ao aminy e. Feno fahasambarana manak'izay. Ary tsy hoe ampitahorin'ny Covid koa ianao ka dia hipararetra angovongovitra isan'andro eo ianao. Manana an Jesosy nandresy ny fahafatesana ianao. Raha maty aho sanatria ny vava, na inona karazana zavatra mahafaty na inona, ny fanantenako dia hitsangana amin'ny maty ao an-dobo fiainana. Miaro tena aho araka ny fepetra-pahasalamana rehetra. Ary mivavaka tokoa ho an'ny mpitondra sy ho an'ny olona voakasika izany. Na mpitsabo koa azy. Tena mila entina mivavaka marina. Miantra na mbababasy firy ny dokotera efa maty. Noho ny fisaboana ny hafa. Dia tsy fantatra moa izy ty. Dia hoy zaza rehefa akaiky ny andro farany e. Tsy fantatra zany ao na akaiky na sy akaiky zao. Rehefa manana an Jesosy aho avy izy tsara tsy mbola avy izy miandry azy ao amin'ny faharetana. Io ihany. Saotra Tompo. Saotra Tompo. Fanontaniana Tompo. Eny Tompo. Salama daholo Tompo. Salama Tompo. Anaona Tompoko. Mialatsiny miarahaba Tompoko pasteur Toul. Eny tsara. Eny tsara misy. C'est tsy anontany ihany fa bon avec cette situation en fait misy fanontaniana anankiroa satria mikasika ny fifoazana ihany izy io. Première question tia moa concerne anahy satria zanako tsy miaraka amiko eto indraindray zay manao fotoana mais à distance
Mais des fois mihésité ro zanako io satria ohatrany hoe tsy zatrandreo le hoe on prie à distance de le manao asa sy fampiarezana à distance iny moa mazava tsara ny fampianaran'ny pastora teo fa afaka manao tsara à distance mais ohatra zao hoe am'izao fahitalavitra zao est-ce qu'on peut l'utiliser ce moyen à distance hoe mijery le zaza ny lavitra manao asany tena atao tokantrano fanontaniana voalohany. Deuxièmement, satria à un moment au fait ty système na mitondra portable ianao any am-piangonana manahirana ihany na mijery an'le portable satria indraindray surtout tanora am'izao fotoana zao amin'ny portable misy bible en français sy namany na malgasy fa tsy mahatondra an'iny de ino no ampiasaina ana am-piangonana ka amin'izy sisa zao hoe tomboka raha ohatra hoe sendra tsy tafitondra baiboly na firana azo ampiasaina iny any am-piangonana ny portable misy iny any zavatra iny. Bon, fanontaniana tsetsatrehatra fa mety peut-être un jour ça va être voilà. Sotra ny fanontaniana raisiko amin'ny voalohany, ny voalohany aloha anjaran'ny fiangonana loterana mametraka fisipika amin'ny zavatra azo atao sy ny tsy azo atao. Ka MSL moa no tena mametraka an'io amintsika. Fa raha ny valiny voalohany azo atao dia hitantsika angamba ho anareo fileovana Paris fa nanome président FLM antsika dia mitory-teny amin'ity zavatra ity. Dia mbola maro ny ady hevitra ao anatiny hoe azo atao ve mamoaka demonia dia atao hoe ny écran dia misy mamoaka demonia dia mametra tanana ny amin'ny lafiny teknika tsy madinidinika avelako ny FLM mametraka décision amin'izay. Fa ny zava-misy amin'izao dia tsy misy afa-tsy ny réseaux sociaux ny azosika anatanterahana ny fotoam-pivavahana rehetra. Ho anay aty Canada moa dia tsisy mihitsy ny présentiel tsy misy nareo raha mbola mahazo mandeha am-piangonana. Zay tsisy. Dia angina ve zany rehefa tsisy? Io dia zao raha mangina nareo dia ny vato no viantsoanso. Ka ny zany dia amiko dia ny fitorenan'ny filazantsara ny fanaovana asa sy fampaherezana. Izay raha teo anie ny lasain'ny FLM amin'izao hoe asa hitanareo filazana iny hoe avoamo demonia ao an-tranonao ianao fa aza manao an'le olona anankiray teo sokafako hatramin'ny varavarana na pasteur amin'izay reny dia voly tsara sy ny Covid-19 rehefa misokatra ny varavarana rehefa midy sao dia tsy reny. Na ao anatin'ny fonao ianao araka ny fampianarako teo dia afaka manao an'izany rehetra zany. Hitafy lamba maso ianao tsy hitafy lamba maso ianao reny Jesosy fa sasy reny reny tompoko. Reny tompoko dia tena milaza anao an'izany lay kapiteny nangataka ny zanany à distance dia tongotra 3 andro vao tonga mihaona amin'i Jesosy. Tsy misy lamba masina nitafiana teo hoe andraso ro tafia kely mampitafia lamba masina Jesosy sady mandeha amin'ny zanako any dia amin'izay vao sitrany io zanako io. Tsisy an'izany tao. Fa Jesosy ny finoanao na vonjenao izy raha mbola noderainy koa tsy nahita finoana lehibe tahaka zany ka eto no ampiasantsika ny finoana ny à distance. Ka dia zaho tsy miteny ataovy ohatran'izao modalité na ataovy ohatran'izao modalité fa ny fiaina ny mpanahinao rehetrarehetra amin'izao dia azo atao à distance daholo na izy izy. Dia ekeny FLM loatra amin'izao na dia mbola sisy fanapahan-kevitra azy. Ny fitondrana telefônina ao anatin'ny fiangonana. Ny olana nolazaiko voalohany problème amin'ny jeune na amin'ny olona sy jeune ihany fa na ny olon-dehibe koa aza. Tsy ilay fotoam-pivavahana hatrena no hatrena fa ary amin'ny Facebook ery izy miodikodina dia manao j'aime sy ok dia mamaly indray le olona zay ve fomba amina maly efa 5 minutes efa nanoratra tsy mamaly ihany miavonavona nareo tsy miavona zany fa am-piangonana zay hoa. Eo no olana zavatra hafa dia lasa ny toriteny dadapasa ery mitoriteny zalahy manao hoe aiza ianao io zao andraso vao tapitra ny toriteny dadapasa ty 5 minutes dia mandeha. Lay fifantohana amin'ny problème amin'ny fitondrana. Za tsy pour na contre ny fitondrana fitaovana. Hoe président FLM teo aloha le Lodomandro moa mialatsiny raha miteny an'izany dia mitondra tablety izy mampianatra. Ary za koa indray mba mampiasa tablety ihany rehefa mampianatra eto zao dia vana ordinateur aho io mampianatra anareo dia mampiasa tablety mampiasa ordinateur io. Ka
amiko sy de ny fitondranan'io sy ny sy fitondranan'io loatra ny olana fa le tsy fahafehezan'ny olona amin'ny fitondranan'io mahasarotiny ny sasany sasany ataoko an'izay a fa izaho aloha milaza aminareo fa de ho sarotra amitsika aloha ny ialana amity fitaovana mpifandraisana elektrônika ty na sitrika izy sitrika tsy hanao an'io azy ianao a inévitable fahitako anazy aloha fa za tsy mametraka hoe tsy maintsy atao io na atao tsy anjarako mametraka lalàna sy mandray décision tompoko fa amiko a de mahamora zavatra koa izy io avadika ao fotsiny baiboly rehefa mitady anao anay mampianatra soratra masina de manao recherche de moramora mitady aiza tokoa mny andiny soratra masina tahako zao io de mora ahitanao boky ny boky telefôna anankiray fotsiny de mitondra ny documentko rehetrarehetra amy mahapastora anahy telefôna anankiray de tsy hitako taloha mitondra an'io dictionnaire baiboly koa misy efatra izy ihany de efa mahafeno ino ty bagage amaiko de ahoana ty jesosy feno an'ity baiboly sy dictionnaire ty foana ve ty bagage amaiko ty e am'izao a lazaiko anareo disque dur externe anankiray no entiko point c'est tout telefôna anankiray mandeha Madagasikara de mitady mampianatra olona de avadika fotsiny io de ny tablety ny branchena na ny telefôna branchena am'le disque dur externe vita tsara za aloha de mahita avantage be de be fa misy inconvénient tena mahavery na nametrahako hoe ny fifoazana sy ny réseaux sociaux maro ny mpiandry ny kristiana very amin'ny elo vokatry ny réseaux sociaux sy ny telefôna ipad ary ordinateur fa maro koa ny olona mandova lanitra vokatry ny fampiasana andreo de enao tsirairay avy zany mandiny tena amy fampiasana azy fa amiko de tiako mampiasa azy fa dia mitandremana ny sasany tsy mampiasa an'io fa zavatra hafa enina tsisy an'io azy telefôna ny sasany any nitoroteny mandeha ka izy io kay mieritreritra zavatra hafa tsy tapitra ny amenina io izy voataitra ay tapitra nitoroteny pasteur tsisy ipod eo tsisy tablety tsisy ninina efa tapitra ny amenina ay aty a jesosy io jesosy anga amono anao tsy amelanao fa anao mibebaka miova atreo tsara amy fotoana ohatra fotsiny zany za ty manao ohatra ialatsiny sotra to sotra to sotra to sotra valika sotra betsaka sotra to sarotra ihany mamaly fanontaniana spontané to fa de zana arak'izay tratra ny amaly fanontaniana am'le situation manko ie tena ilaina io koa tena zavatra actuel nge zany tsy azosika ilana ho aly izy tena nahoana ataonao ataon'ny olona zay mety tsy manao an'io a za tsy milaza na iza na iza tsy manao fa amiko a de io aloha miara-miasa soa ny zavatra rehetra fa de ampiasaiko toreko ny filazantsara sotra to sotra ie tsy manao dokam-barotra hoe to fa de fa misy telonjato ny torotely sy fampianarako ataoko amin'ny facebook sy na mahery azy amy youtube ao de mipetraka ao io very ny entako teo nanjavona tany very daholo ny torotely sy ny disque dur ordinateur to very so ihany fa nisy youtube atao de teo avy mba nanomboka ny télécharger ny fampianarako rehetrarehetra sy ny zavatra very karaha teo zany zay réseaux sociaux zay de nampamangy eny do ny zavatra efa nikelezako aina nandritra ny roapolo taona mahery very indray mpimaso so ihany fa nisy ny réseaux sociaux téléchargeko amy youtube fotsiny de vita sotra betsaka tompo voavalika tona tompoko fa mbola miverina kely a eny tompoko tsy mampaninona ka hita am'le hoe être ferme en finoana zany aha de eo no atsiarovana ny hoe tsy manana marimaritra iraisana amin'ny ota Andriamanitra raha tsy zany tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy fa tsy maintsy fahafatesana ny tambiny ota fa ny tiako ny ahaizana manavaka ny hoe ferme ao amin'ny finoana sy ny fanatisana saotra indrindra pastora satria teny teo kosa ie saotra tompoko inona moa natao hoe fanatisme na spiritualiste ho izy ny sasany no ampiazaka azy sotra ny ray tariny fanahy masina ny ray sy tariny fanahy masina fa lasa ny fanahy sandoka ny tafiditra ny fanatisme sy mba avy am Jesosy sy mba avy am fanahy masina fa amy teny tsotra mahazatra anareo izy angamba de hoe misy laha karazana excès de zèle atao de lasa ny tenany no lasa manao ny zavatra rehetrarehetra eo no mampiavaka azy
fa ny ferme dia zao Jesosy miaraka aminao, ny fanan'Andriamanitra miaraka aminao, ny tenin'Andriamanitra no miaraka aminao. Ary ty no adiniko, mahay manao discernement sy tafiditra sao dia lefa lava na teo rehefa firina zaniko amin'ny fampianarana hoe ty angamba ho adiny telo ty Jesosy raha tianao atao dia ataonareo indray le pastera lava fampianarana rehefa avy eo ka naitsakitsako daholo zay tsy nilaina satria efa ho ray volana mahery nazahoako an'ity fampianarana ity dia nikaroka mba azahoan'ny filevana Paris fifila mba fampianarana masoe. Dia zao tsy maintsy manao discernement des esprits na fanavana ny fanahy miasa ny mpiandra. Fa nisy fampianarana navoakako ny amin'io. Inona daholo reo fomba reo dia misy fizarana faharoa izy ivoaka atoato. Dia eo ianao zany mahay manavaka hoe ty avy amin'i Jesosy, ty tsy avy amin'i Jesosy, ty mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ty tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ty mifanaraka amin'ny maha-kristianina sy maha-fifoazana, ty tsy mifanaraka aminy. Raha tsy manao discernement dia lasa fanatisme. Inona moa atao hoe fanatisme? Ny fanatisme dia hafanampo tary ny fanahy sandoka, hafanampo tary ny tenany ka mahatonga anazy hanana orgueil spirituel ny fanomboan'ny fanatisme. Mireareo manam-pinoana izy ary reo sandoka reo mpaminany sandoka ny tena tompony izy io. Tsy azonao aisa izy, tsy azonao toroakevitra izy satria mihevitra izy fa izy no tena be finoana. Freareana sady zay ny fo mireare dia efa tsisy Jesosy eny zay. Mihevitra koa izy fa izy no nahavita iza zavatra anankiray ka mifarana amikoa avokoa ny zavatra nataon'ny olona fanatika. No sitraniko na bebaiko ianao nga manasitrana an'io. Zafady fa tsy ianao zany madame Fara fa le fomba fiteny gasy manahirana ihany a. Andriamanitray hoy Nehemia nahavitanay zao asa lehibe zao. Paul dia miteny hoe tsy zaho no nahavita fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tato amiko no nahavitanay zao asa zao. Ka ny fanatika dia ny olona mihevitra ny tena no nahavita ny asa ka tareny fanahy sandoka, fa ny olona ferme amin'ny finoana dia manana ny discernement izy ka raha vao fatany fa tsy avy amin'i Jesosy, tsy avy amin'ny fanahy masina, tsy mifanaraka amin'ny tenan'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny mampiandry, na inona tsy manao izy. Lasa afo miredareda fotsiny amin'izao fa tsy maharitra fa ny tenany ihany no mampiredareda ny tenany eo fa tsisy tenin'Andriamanitra, tsisy firaisana amin'i Jesosy sy ny sisa. Eo ny différence. Fa ny olona ferme zany angeny ferme hoe amin'ny teny gasy dia mihidy amin'inona? Tsisy tafiditra ao aminy afa-tsy Jesosy sy ny asany ary ny fombany ihany. Fa ny devoly, ny asany, ny fombany mihidy, tsy tafiditra ao. Zay le teny hoe Jesosy no tompo sy mpanjaka tokana ao amin'ny foka ferme, tsisy tafiditra ao afa-tsy Jesosy. Zay ihany le ferme. Sao toko? Miarahaba pastor, azafady maheno fa misy maheno. Maheno tsara. Niverina amin'ilay fanontaniana teo satria teo ohatra nisy fanontaniana zay dia ny fanontaniana ohatra tsy voavaly tsara amin'ny resaka telefônina le makany am-piangonana. Tamin'ilay mbola nianatra tao amin'ny mpiomana nampianarina tsara hoe rehefa miasa kosa dia baiboly ihany. Zay ihany le fanontaniako. Zay indray moa isika teo ny teny hoe ny fanapahan-kevitra rehetra dia anjaran'ny KMSL hoe inona no ataon'ny fifoazana rehefa manao asa sy fampareza. Rehefa mampianatra mpiomana tokoa isika tsy mbola nisy fampianarana nanao hoe rehefa hiasa ianao dia mitondra telefônina, tsy mbola nisy zany ary za tsy ampianatra an'izany mihitsy raha za manokana. Fa dia tena hitanao le tombon'le baiboly koa dia lay ahoana moa zany tsy misy afa-tsy ten'Andriamanitra ao anaty io telefônina io angika tsy dia tena amin'ny lafiny anankiray tsy dia tena masina loatra. Ahoana lazako hoe tsy dia tena masina loatra, ao daholo na ny tsara nandrasa ao anatin'io telefônina io.
tsy voatery sy terenao koa fa dio publicité ny olona tsy hitanao zay fomba ijerenao anazy tonga tampotampoka eo ianao manokatra maila de fa io izy mandindia misisisisy ny akavanana eo hoe tony amin'ny anara de sosy tonga de cliqueko miala tany satana amin'ny anara de sosy. Isika mivaliny de tsotra baiboly mandrakariva no entina manao fampairezana fa azosika atao tsara kosa ny mamaky tenin'Andriamanitra amin'ny telefôna tsy fahotana zany amiko tena azosika atao sara zany fa ny asa sy fampairezana tompoko de baiboly hatrany io mbola fampianarana hatretra raha tsy hovanika MSN koa izy amin'ny manaraka ao hoe tsy maninona fa mitondra tablety amin'izay nareo zao fa hitanao ty fandrosoany ty moa everiko nefa raha mbola atoato tsy ohatrany tsy mino ny isian'izany fampianarana zany fa ny famakena tenin'Andriamanitra satria zay ny fanontaniana teo hoe ahoana azo atao ve ny mamaky tenin'Andriamanitra ao am-piangonana amin'ny telefôna fa amin'ny asa sy fampairezana de mbola baiboly ka misaotra anao nampahatsiaro fa tena ilaina mampahatsiaro an'izay hoe mbola baiboly hatrany antsika tompoko na distance izy na sy distance rehefa manao asa fampairezana sika dia baiboly tsotra ihany baiboly tena baiboly ihany fa sy telefôna na tablety de misaotra any Jesosy sika vita soamantsara ny fampianarana soratra masina misaotra amin'ny mamerina fisaorana ny pastor ny komitiny fileovana ny prezidantin'ny fifilan'ny fileovana komitiny fifilan'ny fileovana ianareo rehetra manatrika eto isaorako indrindra tompoko amin'ny fitiavanareo zay tsy manadino de Jesosy ane no mba sy hita ianareo rehetrarehetra ka ny teny zay nozaraina teo ahatonga antsika iorona tsara amin'ny finoana ka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia mankasitraka indrindra tompoko de tahiny Jesosy dia amin'ny manaraka indray misaotra tompoko. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika tanterahany ity fotoana ity zava-dehibe tokoa satria te hampatsiahy ny mafivoazana sy ny tokony iorenantsika amin'ny finoana ny fampianarana izay nentin'ny ray aman-dreny teo ry zava-dehibe zany manoloana ny zavatra misy iainantsika ankehitriny ary dia misaotra an'Andriamanitra no tanterahany fotoana ary misaotra ny ray aman-dreny pastora tolo nantenaina petera ihany koa mitondra ny fampianarana tamintsika tamin'ity takariva ity efa ela tokoa moa ny fikasana mba hoe mpianatra izy fa dia tanteraka tamin'ity andro ity dia mankasitraka pastora dia misaotra noho ny fandavan-tena nanoloranao fotoana malay amin'ity fotoana ity dia ny tompo izay manan-karem-pahasoavana tokoa ny notahinao sy ombanao natanteranao koa ny asa fanompoana izay efa mena anjara anao ny any amin'ny pariparitra ny barabaratra any dia ny tompo any ombanao sy ny ankonanao. Mankasitraka indrindra tompoko